Toerana kely isika eo anatin'ny vaovao manasongadina ny tontolo ny fandraharana ny sokatra androany tao amin'ny espace de Ratsiadana ny atrikasa mikarakarainy ny CSC na ny Conseil supérieur de la comptabilité mikasika ny antsoina hoe centre de gestion agréé na CGA izay sehatra iray ahafana mampiditra ny orinasa madinika sy salatsalany eo amin'ny sehatry ny ara-dalàna. Aritra roa andro ny atrikasa mikasika ny CGA na ny centre de gestion agréé izay nisokatra androany tao amin'ny espace de Ratsiadana. Sehatra iray manampy ireo orinasa madinika mba hiditra eo amin'ny sehatra ara-dalàna ny CGA. Mpianandraha aloha zany eo amin'ny 50 mahery eo zany dia ny vokatra andrasan'le atrikasa zany dia ny anatsarana ny fomba fiasan'ny centre de gestion agréé miaraka amin'ny membre sy miaraka amin'ireo namana mpiara-miasa mpanampiarabola ny centre de gestion agréé dia ny zahatra anankiray faharoa koa zany dia nijerevana ny tokony anitarana ny centre de gestion agréé any amin'ny faritra mbola tsisy ny centre de gestion agréé zany. Dia ny fahatelo ny fametrahana ny mahazava-dehibe zany ny rôle ny norme comptable national international amin'ny ampiasain'ny entreprise madinika salasalany sy atonina ny lehibe moa zany fampiasa an'izy eto Madagasikara. Anisan'ny voaresaky ny manam-pahaizana iray amin'ny sehatry ny etra ny mikasika ireo tranombarotra izay voaroba tamin'ny 2004 izay mangataka ny fanorenana amin'ny fanjakana no ny vona izay nahazo azy ireo. Sarotra ny anatanterahana izany raha ny voalaza noho ny tsy fananan'ny maro amin'izy ireo taratasy mikasika ny fitantanam-bola na ny état financier mazava. Raha pitsy moa no ho fantatra ireo fehi-kevitra maro nivoaka tao anatin'ity atrikasa ity.